Miarabantsika eto amin'ny chaîne YouTube indray. Androany dia hianatra teknikintsika ao anatin'ny gitara basy rythmique, ataontsika rythmique 5 zany le izy. Inona ataontsika raha ohatra ka ambolaka tanana antsika amin'le basy. Ny zavatra tsara ho fantatra voalohany dia raha ohatra ka mitendry rythme zany tsika dia jerena aloha hoe inona ny tonalité. Ny tonalité dia ataontsika do ohatra. Dia manaraka tsika an'ilay gamme, misy gamme ampiasainao dia iny no ataontsika mandrindra an'ilay rythme. Le gamme nampiasaiko toy izao gamme de blues. Ohatr'izay. Dia ny zavatra anankiray manaraka indray rehefa hanao style tsika dia afaka mbola mampiasa an'le gamme de blues iny ihany. Dia aiza moa misy an'izay? Aty amin'ny 10e case, dia avy eo deuxième corde, dia avy eo tsika mankaty amin'ny 8e case première corde. Dia jerentsika tsara le ratsan-tanana. Annulaire zao le atao amin'ny do, dia atao mi bémol, index, atao amin'ny 8e case, dia atao amin'ny 10e case mbola le annulaire ihany. Dia iny fotsiny miakatra demi-ton. Dia avy eo maka amin'ny 12e case tsika maka an'ilay akikely eto amin'ny première corde. Dia afaka ihany koa le izy ataontsika rythmique. Le deux izy ataontsika style, dia ato izy ataontsika rythmique. Dia nataontsika position anankiray indray le doigt nakaty amin'ny makaty amin'ny tierce bémol, ny tierce bémol zao ato dia nitohizana fotsiny ilay gamme tato. Izy atao le gamme tato: do, mi bémol, fa dièse, sol, si bémol, do. Zay indray ny vidéontsika androany. Ho anareo mipetraka any ivelany dia io ny numéro WhatsApp raha ohatra ka liana amin'ny courant ligne isika. Misaotra tompoko.